Araka ny fantatsika moa ny boxe olympique eto Madagasikara dia anisan'ny fédération anankiefatra izay nasorony AIBA tsopo-kambana ao aminy noho ny olana nisy teo amin'ny fédération. Fa amin'izao fotoana izao moa ny atleta naveriny hopo-kambana mba ahafahan'ny Madagasikara miditra hopo-kambana indray zany ao amin'ny AIBA dia tsy maintsy manatanteraka élection. Ka ny ministera sy ny comité olympique no tompona andraikitra amin'ny fametrarana an'io comité ad hoc zany hikarakara an'io élection io ary indrindra koa fiantsona ny mpikatoka boxe zay tena mahafantatra an'io taranja zareo zany ho tafiditra ao anatin'io comité ad hoc. Ya ny mpikarakara moa dia comité ad hoc zareo no manapaka an'iny ary zahay ohatran'ny hoe observateur fotsiny ny ministera sy ny comité olympique manaraka an'ilay statut zany. Fa kosa ny assemblée générale no manapaka ny zavatra rehetra ao anatin'izay zavatra rehetra. Fa zavatra azoko lazaina fotsiny zany dia tsy maintsy vita alohan'ny 26 septembre ny fifidianana fédération. Raha tian'ny fédération zany, raha tian'ireo boxeur reo sy ny président rehetra zany isan'ny nambaratongany ho tafiditra hopo-kambana ao amin'ny AIBA zareo dia tsy maintsy manaraka ny statut international. Qualification-tsika hatrizay tsy maintsy qualifié foana ny boxe ary natonga ny tsy fisian'ny compétition izay manina moa ty mahazo reconnaissance zany teto a Madagasikara. Ka zay indrindra ny antony na ny ministère isaorako manokana eto ny ministère izay nikarakara koa tao anatin'ny zany sy mahafantatra mihitsy ny ministère hoe na Jeux des îles io na Jeux olympiques io na Jeux africains tsy maintsy anisan'ny taranja anankiray mampisongadina ny Madagasikara io taranja boxe.